Nivoaka tamin'ny fahanginany lehiben'ny antenimiera-pireneny Christine Razanamahasoa. Nanambara izy androany fa manamafy hatrany ny fiara-miasa sy ny fanohanana ny filoha Andry Rajoelina amin'ny politika fampandrosoana ny firenena ny solombavambahoaka maro anisy. Manoloana ny raharaham-pirenena dia nanazava moa izy fa andraikitra napetraky ny lalam-pandrenana araka ny andininy 7/100 ho an'ny solombavambahoaka ny fandrefesana ny asan'ny governemanta amin'ny fanatanterahana ny politika ankapobeny mpanjakana. Ny anso ny fitoniana sy ny filaminana ny filohan'ity androm-panjakana ity mba ho tombontsoan'ny vahoaka malagasy, taoriany ny savorivory vokatry ny fametrahany solombavambahoaka ny fitsim-pahampitokisana. Manomboka androany alatsinainy 12 Desambra ny fampifondronana ho an'ny Barea andray anjara amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika amin'ny baolina kitra CHAN izay ho atao an'i Algeria ny 13 Janoary ka hatramin'ny 4 Febroary 2024. Mpilalao 20 mahery no efa tonga any Carillon ka anatanteraka ny fanomanana mandra-piaingana ho an'i Algeria ny 2 Janoary 2024. Mbola andrasana noho izany ireo mpilalao izay andalana monjy an'Antananarivo rehefa avy niatrika tao amin'ny klobany ny andro faha-4 amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara ny Pro League. Anisan'izany ireo mpilalao voafantina avy amin'ny CFFA sy ny Dato FC. Mpilalao 13 no natsoiny Romuald Rakotondrabe hiatrika ity fampifondronana mialohan'ny CHAN ity. Ny 13 amin'izy ireo ihany no tafiditra anaty lisitra farany ka andray anjara amin'ity fifaninanana afrikanina izay natokana ho an'ny mpilalao mpandray anjara amin'ny fiadinan'ny tompon-daka nasionaly ity. Nofoanana ihany koa ny fionana izay tokony natao androany alatsinainy 12 Desambra 2024 teo amin'ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta sy ireo loholon'i Madagasikara. Mba hisian'ny fitoniana no antony hoy ny filohan'ny antenimiran-doholona Hermanana Razafy-Mahefy taorian'ireny savorivory teny Tsimbazaza ireny. Ny fivoriana izay ho ataon'ny Bromahasy eo anivon'ity androm-panjakana ity rapitso talata 13 Desambra 2024 no hamaritra ny daty mazava ho amin'izany fionana manaraka izany. Olona iray no namoy ainy ary mahatratra 13 ireo mitondra ny tsimok'aretina Covid-19 nandritra ny herinandro ny 3 hatramin'ny 7 Desambra 2024. Io no tarehimarika navoakan'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka omaly alahady 1 Desambra teo momba ny fianaka ity valanaretina ity eto Madagasikara. Nahita ampianany ity isy ity raha oharina tamin'ny herinandro ny 9 Novambra hatramin'ny 2 Desambra 2024 izay 720 780 sy 300 hatreto ireo olona mbola manaraka fitsaboana ary 3 amin'izy ireo no misy fahasarotana.